Isy ary niantsony sy ny fifampiresahana hatrany ny filohan'ny antenimieram-pirenena Ramatoa Kristina Razanamasoa mba handravonana ny olana sy ny savorivory amin'ny fanatanterana ny fifidianana izay nandraisana fanamariana maro. Manoloana izany anefa dia maro ny atsojay atao aminy noho izy sany hijorona ny lanerana ny katroka vahaolana entina hametrahana ny fitoniana sy ny filaminana. Amin'izao fotoana izao mandeha ihany koa ny resaka fakasaina ho hisamborana ity filohany andrim-panjakana ity amin'izao fotoana izao ka nijorona anao Fanambarana ho fiarovana azy ireo Zanakin'Ny Faritra Fianarantsoa sy ireo fikambanana sy antoko politika maro anatin'ny faritany Fianarantsoa. Nambarana izy ireo fa tsy hisy fahadosona nataony Ramatoa Kristina Razanamasoa nanoloana io fahasahiana ny elanerana io ary tsy misy antony akory hisamborana azy satria olona tsy meloka ny tenany. Inona ny eloka amin'ny fiatsoana fifampiresahana sy eloka amin'ny fiatsoana fitoniana. Inona ny elokay eto raha manao fanambarana ho fiarovana azy izay. Zay zany dia mametraka ny sy manaja ny tantandalana hoe tsy misy eloka nataontsika ka inona moa ny tokony eritreretintsika izay mety ho fisamborana. Fa raha sanatry ny vava ladiany lela ka ho tonga amin'izany dia eo tsika mahita anazy. Mijoro ary tsy anaiky ny fanaovana raha-matahorana ny Zanakin'Ny Faritra Fianarantsoa raha ny fanambarana hatrany izay niarana izy ireo nanao androany ka hijoro amin'ny fampanjakana ny tany-tandalana izy ireo anohitra ny tsirariny ka hisoroka izay mety tsirariny atao amin'ny Zanakin'Ny Faritra. Dia hita taratra, hitanay, hitapoky, hitapirenena fa nijoro sy niaino ianao ary tsy nanao fitsarana amin'ny tanila. Fa nandray andraikitra mba hisiny fanelanelanana hialana ny mety krizy izay tena lalina eto amin'ny tany sy ny firenena. Nametraka ihany koa ianao ny laza sy ny lanja ny natao hoe antenimieram-pirenena izany ary anjakany natsoina hoe demokrasia dia tsy izay izany fa ianao Ramatoa filohan'ny antenimieram-pirenena Razanamasoa Kristina. Nitaky, nijoro ho mpanelanelana trany ianao ary niantso ny ray aman-dreny rehetra isan-tsokajiny mba hiara hitaky sy hikatsaka ny rariny eto amin'ny firenena. Ka noho izany dia manao antsoavy izahay ho anareo tompon'andraikitra maro samihafa izay manana fikasan-dratsy hanimba ny Ramatoa filohan'ny antenimieram-pirenena Kristina Razanamasoa manomboka tamin'ny fanambarana rehetra izay nataon'ny ankolafo kely rehetra manerana ny Madagasikara mandraka ty masonandro androany dia mety hialana ny mety ho savorivory dia manatsahatra tanteraka ny mety ho fanenjehana fa tsy mitondra ho fampivoarana sy fandrosoana any Madagasikara izany teto-dratsy zany. Noho ireo voalaza ety ambony reo dia mijoro izahay amin'ny fanjakana ny tany-tandalana ary hiaro ny foto-kevitra izay efa nijoroany Ramatoa filohan'ny antenimieram-pirenena izay mitady hatrany ny fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena. Tetsy andrahary moa androany no nanao fanambarana ny iraisana ny Zanakin'Ny Faritra Fianarantsoa izay notarian'ny filohan'ny antoko Ilmada sy ny antoko MMS na ny Mouvement pour la Majorité Silencieuse manoloana ny atsojay izay nambaran'izy ireo fa atao amin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena amin'izao fotoana. Hoe manakavana ianao Andriamatoa monja vindefo atandroy averipiteny satria raha aina ny bamma rehetra tsy natesaka ihany tao fa tao daholo ny bamma rehetra, tao ny Makoa, tao ny atanosy, ny atemoro, ny atesaka. Toy am'izay ihany koa zany fahatelo ny arahantsika nahita ary ny arahantsika haino tamin'ny haino aman-jery fa ny anarana Razanamasoa Kristina izay prezidantin'ny androm-panjakana dia novana. Za zany tsy hamerina ny anarana nanovana zareo azy satria tsy sahako sady zivazivaina tsy nahajaina fa tena natao sahala amin'ny olona tsisy antony.
ary ny tena aloha za zany everina fa mipipika zany hoe efa un peu voa sanatria to mbola feno mbola tantera ny mahareny azy ary tsy mareny na ibama ihany fa hareny Madagasikara ko manomboka androany de mangataky izahay hanajanonana tsy misy fepetra ny tsy fanajana azy avelao izy asa malalaka raha misy tsy fitiavanareo azy regleo anaty trano efatra rindrina any anareo mifampiresana fa tsy hoekenay ny fanarana azy baraka amin'ny hainao aman-jeny zay zany ny faharoa ny fahatelo farany moa zany de afatra alefanay ho an'ny vahoaka ray manontolo zay misy bamo mitsangana mifoaza aloha de mitsangana velomo ny fisivana any am'izay toerana misy anareo rehetra ampiseho fa manana lasitra maneha azy ny fiarahamoniny zany hoe ziva zany satria ny ziva na io azonao tamina lalany ady ohatra raha mifandona de atesaka sy ny Betsileo rehefa hita hoe rehefa hita zany tamin'ny farany izany nandresy na izany tsy nandresy de nanao fifanekena tsy hifamadiky de mitovy am'izay koa ny atandroy sy ny atesaka mitovy am'izay koa ny atesaka sy ny atemoro mitovy am'izay koa ny makoa sy ny atesaka zany hoe tsy misy mandeherery zany ny gasy fantanareo moa isa idomary bandy bogoso ny zany teto de lasa mpiziva zany isa idomara sy ny fokony sy ny Antananarivo zany hoe mifamatotra daholo sika rehetra io ka okare zay no avetsika ahitatsika indray mandeha rindrandamina eto amin'ny firenetsika Madagasikara dia atsika rehetra ka lozany zay tsy saha mandray andraikitra hamerenana ny lamina eto amin'ny firenetsika zay hita fa tena efa manomboka iafara amina ady zay ngamba no marana koazy sotra lesika ina no ataonareo zany raha sanatria mbola mitohitra tsika hoe fanambarana sy fanenjena hoe fanotanina tsara zay avero tsara le fanotanina ina no ataonareo raha mbola mitohy lay fifanambaraka raha ny atandroy no manao ny adalana na fifanambaraka amin'olo-kafa fantatrainy ray aman-dreny ale anay izy anjarany tsirairay manamatra ny zanany ka raha tsy manana ray aman-dreny le izy de anjara ray mananatra azy sa mbola misy akatra mbola volina maly tsika ok